Halleloia, halleloia. Miarabantsika rehetra amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy. Tonga soa amin'izao andro maraina ny alakamisy fa 4 ny volana Jona izao. Tonga soa ianao eto amin'ny anina sahaza izay sakafo ara-panahinao. Ary faly mihaona amintsika indray amin'ity diantsika ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ity. Halleloia. Azadiny fa ny loha-hevitra amin'ity volana ity dia ny fanjakan'ny lanitra. Ary androany lohateny hodiniantsika androany dia ny hoe ataovy eo amin'ny fanahy ny sainao. Ataovy eo amin'ny fanahy ny sainao. Misy fanontaniana ho apetrako aminao amin'izao fanombohana izao. Fanontaniana tsotra hoe inona ny zavatra tena mameno ny sainao mandritry ny andro? Ary inona ny zavatra miverimberina ao an-tsainao rehefa misy fotoana mangina iny ianao? Jerentsika anie ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny Romanina 9:9 izay milaza toy izao: fa ny fihevitry ny nofo dia fahafatesana, fa ny fihevitry ny fanahy kosa dia fiainana sy fiadanana. Amen. Mampianatra antsika Paoly fa ny toerana ametrahantsika ny saintsika no mamaritra ny kalitaon'ny fiainantsika ao anatintsika. Rehefa mametraka ny saintsika amin'Andriamanitra tsika amin'ny teniny, amin'ny fampanantenahany, amin'ny tanjony, dia mamokatra fiainana sy fiadanana izany. Amen. Izany ny fomba fisainan'ny olona ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy ny toe-javatra manodidina azy no mibaiko ny sainy, fa ny tenin'Andriamanitra. Ny olona manana fisainana araka ny fanjakan'Andriamanitra dia mianatra miverina hatrany amin'ny fahamarinan'Andriamanitra. Rehefa mandray fanapa-kevitra ianao dia mitadiava ny fahendren'Andriamanitra. Rehefa misy zavatra tsy mahazavatra dia manontany hoe Tompo, inona ny tianao aseho ahy amin'izao zavatra izao? Izany mahatonga ny olona anankiray handroso ao anaty fiadanana. Ny teny hoe mametraka ny sainy eto dia midika hoe misafidy lalana mazava sy voafaritra. Amen. Misafidy lalana mazava sy voafaritra. Tahaka ny fametrahana tondro anankiray amin'ny compas na mametraka coordonnées amin'ny GPS ianao ohatra. Rehefa voafaritra tsara ny lalana dia mora kokoa ny manohy ny dianao. Toy izany ny saintsika. Mila misafidy isan'andro tsika hoe aiza ny ampiorenantsika ny saintsika. Ao amin'ny tenin'Andriamanitra ve? Ao amin'ny famarinany ve? Ny fitarihany, ao amin'ny fitiavany ve? Izany ny antony lazain'ny Salamo fa 7:100 hoe andinika ny didinao. Amen. Ny fandiniana ny tenin'Andriamanitra dia tsy mamaky azy indray mandeha fotsiny, fa miverina aminy hatrany, mieritreritra ny tenin'Andriamanitra iny, miteny ny tenin'Andriamanitra iny, mitahiry ny tenin'Andriamanitra iny ao am-po. Izay mahatonga le hoe hanina sahaza ho anao. Rehefa manao izany dia lasa apahany mihitsy amin'ny fiainantsika ny tenin'Andriamanitra. Lasa tena mitarika ny fomba fisainantsika mihitsy ary manoro lalana ny fanapa-kevitrintsika amin'ny zavatra atao. Lasa loharano ny fiadanantsika izany. Andeha ho raisintsika amin'ny fiainana andavanandro ny zavatra izany. Eritrereto hoe nahazo hafatra ray ianao androany. Mety misy zavatra mila valiana na fanapa-kevitra mila raisina. Ny olona manana fisainana araka ny fanjakan'Andriamanitra dia maka fotoana hitadiavana ny fitarihan'Andriamanitra. Hoy ianao hoe rehefa tojo amin'ilay hoe mila fanapa-kevitra na mila an'ilay zavatra mila valiana na ohatran'izay dia mila miteny ianao hoe Tompo, tario amin'ity raharaha ity. Ary rehefa manokatra amin'ny fonao amin'Andriamanitra ianao dia mahazo fahazavana, fahendrena, fiadanana.
Izany ny herin'ny saina mifantoka amin'ny fanahy zany. Hitanao mampitondra fiainana ho anao, mampitondra fahendrena ho anao, mampitondra fitoniana ho anao, ary mampitondra fiadanana. Noho izany itidingana azontsika atao androany, inona ny fomba anatanterantsika anazy dia izao: misafidiana ianao andiny teny iray ao anaty baiboly, dia zoaty ao amin'ny findahinao ilay izy na ao amin'ny karnianao, dia ataovy eo amin'ny toerana hitanao matetika, dia vakio intelo mandritry ny andro farafahakeliny, vakio ny maraina, vakio ny atoandro, vakio koa ny hariva. Dia avelao hitoetra ao an-tsainao sy ao am-ponao ny tenin'Andriamanitra, ary hitanao amin'izay izany hoe fiainana sy fiadanana entin'ny tenin'Andriamanitra izany. Amen. Azadino fa ny ao amin'ny fanjakan'ny lanitra dia naniraka ao ambasadora izy tetỳ an-tany, dia ianao zany, ianao ny ambasadorin'i Kristy, fa ny fomba fisainanao any anatiny any dia mila manaraka ny fomba fisainany fanjakan'ny lanitra. Ary androany dia oka ny tenin'Andriamanitra no ameno ny fisainanao. Halleloja. Andeha isika hivavaka ary amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy. Fany masinao, misaotra anao no ny fitarihanao anay isan'andro. Ampianaro izay ametraka ny sainay aminao. Aoka ny teninao ho jiro manazava ny lalanay sy fahendrena hitarihana ny dianay. Feno fiainana sy fiadanana ny fonay, Tompo. Andio ary tario zahay andeha ao anatin'ny sitraponao amin'ny fotoana rehetra. Amin'ny anara-maherinao Jesosy Kristy nanaovako an'izany vavaka izany. Amen. Amen dia amen. Raha hitanao ka nahasoanao zany izay afatra fo izay dia soaty eo amin'ny fanehoan-kevitra hoe misafidy ny fiainana sy ny fiadanana. Amen. Misafidy ny fiainana sy ny fiadanana. Amen. Teninao fonao ray manontolo zany, aza atao teny eo amin'ny vavanao fotsiny, fahalatsaom-ponao dia ambarao amin'ny fiainanao. Amen. Hitahanao any Jesosy Kristy Tompo, ary mame fotoananao indray rahampitso maraina amin'ny andro 15 volana Jona amin'ny fisainan'ny fanjakan'ny lanitra. Amen. Dia entiko fahasoavatra sy famindrapony anaraka anao amin'ny andro rehetra iananao, dia toetra andro lava ohatran'ny Jehovah ianao. Docteur Ina Telesforiany, ampitiavana be dia be. Amen.